fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafinao ery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra. Etsy amin'ny maison de la culture tsika amin'ny sabotsy impact de l'onction 2019 etsika lehibe karakaran'ny fianakavian'ny fanany voninahitra isan-taona izy io sabotsy 4 mai maison de la culture amin'ny 7 maraina ary alahady 5 mai ato amin'ny gymnase couvert amin'ny 7 ora sy sasany miakatra eto daholo ny pasteur avy any Antananarivo any Toliara Tomasina Moramanga any amin'ny faritra rehetra misy ny FV iaraka ny voninahitra Andriamanitra anova fiainan'olona Andriamanitra araka ny zavatra efa sehoana aminareo foana afaka misigara ny olona afaka amin'ny zava-madomelona ny olona misy anankiray teo mpampijaly vady dia nantsona mihitsy ny vadiny dia teo izy nafana tamin'ny hery mitarika azy amin'izay fampijaliam-bady zay dia afaka tamin'izany izy nininona karaza toetra manatitra anao tsy ahitanao sitraka amin'Andriamanitra azo afahana ianao ny tompo tena mietsika mahery eto mahajanga eto aoka tsy ho maizina ambotitra ny jiro aoka tsy angetaeta ambony lakana manaiky zay ho fitaovana ahitanareo an'Andriamanitra Pasteur Isidore tsy mpanasitrana Pasteur Isidore tsy mpanao fahagagana Pasteur Isidore tsy mpanova fiainan'ny olona fa Jesosy Kristy no mamonjy manasitrana manao fahagagana fantsona ny lelan'Andriamanitra ikoriana ny fanasitranana ikoriana ny fanovana ikoriana ny fahagagana ikoriana ny fahasoavana amin'ny fiainantsika tongava fa efa fotoana fietsehany ny herin'Andriamanitra izao zany no mahatonga atsika mahita ny herin'Andriamanitra foana aseho atsika amin'ny fahita lavitra isan'andro tahina Andriamanitra isika aza vela isy antony anakana anao tsy ho avy fotoana goavany isan'andro amin'ny herinandro ty dia mandray olona sady mampianatra ao amin'ny fiangonana fanany voninahitra ny tany Masatsy 20 metatra miala eo amin'ny bazary amin'ny 20 ka hatramin'ny 2 latsinainy talata larobia alakamisy fotoana natokako andraisan'olona tsy misy frais de consultation fanasitranana maimaim-pona fahagagana ho an'izay mihiny fiovam-piainana ho an'izay manaraka taridalana tahina Andriamanitra amin'ny anarany Jesosy avy any Nazareta azadino ary sabotsy 4 mai maison de la culture amin'ny 7 maraina sabotsy 5 mai gymnase couvert akaiky stade amin'ny 7 sasany maraina tahina Andriamanitra Jesosy avy any Nazareta izay nohosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery sady nandendeha nanao soa sy nasitrana izay rehetra azony heriny devoly satria Andriamanitra nomba azy asan'ny apôstôly toko 10 andininy 9:7 ny iraka nampanaovany Jesosy Kristy anay dia ny andeha anambara amin'ny olona fa misy ny toe famonjen'Andriamanitra tsy mijany leto ambonin'ny tany ny fiainana fa indray andro any hiala eto ambonin'ny tany tsika misy tontolo anankiroa ambadika izao fiainana izao na any amin'ny hafobe na any amin'ny paradisy
dia ny fandraisan'ny olona ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy no azon'ny olona zany paradisa izany. Dia anisany ihany koa afatra nampianarin'Andriamanitra nampianarin'ny tompo hoe fankatiava ianareo izy tahaka ny fankatiavako anareo. Dia fanehoam-pitiavana zany zao zavatra ho ataona iandroany zao. Tsisy fandraisany amina resaka politika mihitsy, tsisy fandraisany amina resaka fikendrena seza mihitsy hoe indray andro any ony ilatsaka be ny tanàna izy na ilatsaka député na zao. Raha mbola Isidoro dia tsy manana fisainany amin'izany izy fa ny hamonjy fanan'olona ny avapony. Tsy mila tambiny avy aminareo zay fa ny zavatra tadiavinay dia nareo ity an'Andriamanitra, anompo an'Andriamanitra, tiavana anehoanay anazy aminareo Andriamanitra no isaory Andriamanitra no omena voninahitra. Anisan'ny asa soa naniran'Andriamanitra ho an'ny fiangonana fanahin'ny voninahitra ny etsika sosialy toy izao, ka fisaorana sy fakatelemana narahina tsodrano no nasitry ireto be antitra ireto tamin'izao fanomezana miavaka avy amin'ny Pasteur Isidore Andrianirina sy ny fiangonana fanahin'ny voninahitra izao. Koa dia misaotra ny pasteur, misaotra amin'ny fiangonana manontolo, Andriamanitra ny ampiroborobo ny fiangonanareo izay hita fa mbola tery dia tery tokoa moa hitanay amin'ny radio fa manantena izay fa ahita fiangonana lehibe ho an'ny fanahy voninahitra atoato satria efa tena hita fa maro dia maro ny mpiankona ao aminareo ao. Eny na dia tsy mpiankona ao raha moa izay Andriamanitra mahay zavatra fa ny zavatra ataonareo dia hita azo sampahitanana tokoa. Koa mirary ny firoporopony fiangonanareo izay tompoko raha hita fa oka maro mba hitovy amin'ireny fiangonana be rehetrarehetra misy ireny. Dia fanan'Andriamanitra irotsaka ao amin'ny mpiankona tsirairay sonany fa ny pasteur izay tompon'ny fiangonana. Dia Andriamanitra ny anampy antsika rehetra ary mirary taom-baovao sambatra, krismasy sambatra ho antsika rehetra. Mitratratra abinareo dia mba enganeka hovalian'Andriamanitra ny fahasoavana ataonareo izao. Manana iraka mazava tsara ny fiangonana fanahin'ny voninahitra dia manova ny olona ho tonga olom-baovao ary manova ny fiainan'ny olona ety ambonin'ny tany ka hifantoka tanteraka amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Mazava ny afatry Pasteur Isidore teto fa tsy misy resaka politika na ny fitaomana ny olona ho any amin'ny fiangonana fanahin'ny voninahitra izao etsika mahavelom-bolona tao izao fa saingy ho tsinjovana ny be antitra ao anatin'ny fokontany izay misy ny foibeny ny fiangonana fanahin'ny voninahitra eto Madagasikara. Na izany aza dia tsy manosy bolotanana ireo izay maniry ny hiara-miombavaka ao amin'ny fiangonana i pasteur sy ny vadiny fa vonina andray sy hiaino ary hivavaka ho an'ireo rehetra izay tonga midera sy mankalaza an'Andriamanitra miaraka amin'izy ireo ao amin'ny fiangonana fanahin'ny voninahitra satria dia Jesosy irery ihany no vahaolana koa ankina tanteraka amin'Andriamanitra ny fiainany ety an-tany. FV fanahany voninahitra, FV fitsinjovana ny vahoaka.
eto amin'ny orfilina zay akany fitaizana zazakamboty anatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Baiboly dia milaza ao amin'ny Jakoba toko voalohany andininy fafito amby roapolo izao izy ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra dia ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny andro fahoriana. Ny fivavahana tsy hoe le miantso an'Andriamanitra iny ihany, le mangataka amin'Andriamanitra iny ihany, fa ny fivavahana dia aseho amin'ny alalan'ny asa, aseho amin'ny alalan'ny hetsika. Zany hoe ny hetsika ataonao zany ny afantarana fa mivavaka amin'Andriamanitra ianao. Ny asa ataonao no afantarana fa ny mivavaka amin'Andriamanitra ianao. Misy fomba fijery diso fiveran'ny olona ny atao hoe mivavaka dia mangataka. Prier tsy mitovy amin'ny hoe demander. Samy hafa mihitsy le hoe mivavaha sy ny mangataha. Ny mivavaka dia fanompona hetsika atao avy any anaty porofona amin'ny zavatra miseho ety ivelany. Misy kamboty ato tsy manana ray, tsy manana reny intsony. Iza no andrandraina ijeren'izy ireny, iza no antenaina ijeren'izy ireny. Jesosy tena mpianatra hoe ianareo izy no fanasin'ny tany, sel de la terre. Itsika tsara ny asan'ny sira fa manome tsirony ny laoka, fa raha vao tsisy sira ny laoka anankiray dia matsatso izy. Dikan'izany raha vao ny mpivavaka zany tsy miseho amin'ny mahasira azy dia matsatso izy. Tsisy tsirony ny tany raha feno mpivavaka tsy manao hetsika. Ho an'i Jesosy ny voninahitra fa tonga zay anatanteraka ny atao hoe fietseham-panahy fa tsy fietseham-po. Misy ny atao hoe fietseham-po. Fietseham-po dia mangoraka, mitsetra dia mijanona amin'izay. Fa ny fietseham-panahy ilay fanahy velona ao anatinao no mihetsika dia manao zavatra. Izara hanina zay ho an'ny kamboty misy menaka ho zaraina ato 20 litatra, zany hoe 60 bouteille amin'ny menaka 1 litre zany. Dia misy any koa savony 80 bara. Zay moa efa nanontany zareo tateo ina ny azona iram-pihinanareo saika anatitra vary amigony maromaro fao zareo efa be deaibe ny vary fa menaka sy savony tsy ampy ety dia mitanina amin'ny fiangonana andaontsika hanampy ny kamboty tsy avy amin'ny Pasteur Isidore ny fanomezana fa avy amin'ny fianakaviam-be ny fanahy ny voninahitra, satria ny Baiboly dia milaza hoe ianareo ny fanasin'ny tany dia tonga anatanteraka an'izany izay tahin'Andriamanitra. Ny centre orphelinat Mangarivotra zany dia maneho fisaorana ho an'ny ray aman-dreny Pasteur Isidore nanolotra fanomezana voatsirambony tanana zany tsy kely fa ngeza be fa fomanolotra zany ny bavata dia misaotra betraka ho anazy sy ny andefo mandriny ary ny ekipany fanahiny voninahitra rehetra dia misaotra betraka dia tahin'Andriamanitra tao. Zay solotena ankizy zany dia faly noho ny nanomezan'ny pastera ireo fanomezanareo. Tsy kely izy ireo fa be. Andriamanitra manankaream-pahasoavana no hitahanay tsirairay avy. Dia mirary soa. Jesosy avy any Nazareta izay nohosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery sady nandehandeha nanao soa sy nasitrana izay rehetra azony heriny devoly satria Andriamanitra nomba azy. Asan'ny apôstôly toko 10 andininy 9:7.
voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra no ahafahantsika miaona eto amin'izao fotoana izao. Dia misaotra ihany koa ny tompony andraikitra voalohany atao anatin'ity fonjany maro foty sy ny mpiara-miasa rehetra izany. Manoloana anareo amin'izao Pasteur Isidore Andrianirina, tompony andraikitra voalohany eto Madagasikara amin'ny fiangonana fanainy voninahitra, miaraka amin'ireto délégationna ireto. Tonga izay anatanteraka ny tenin'Andriamanitra fa mbola tianareo Andriamanitra. Tsy verinareo raha tonga aty fa aty aloha ny misy anareo amin'izao ary mbola misy Andriamanitra tianareo ao, ary zay dia anaprofo ny fitiavan'Andriamanitra anareo. Mbola misy tianareo any ary mbola misy fanantenana ny fiainanareo, ary tsy mandrakizay nareo ato ao anatina fe-potoana na dia ato azy nareo azo lazainy hoe mifatotra fa ny fanahanareo afaka tsy mifatotra, afaka manompo an'Andriamanitra tsara nareo. Marina fa misakafo nareo ato fa tonga kosa zay mba anampy azay sakafo efa hoaninareo ato zay araka ny teniny Jesosy Kristy manao hoe tany an-tranomaizina ozy izy teny vanginareo. Na dia ty aza ny toerana misy anareo afaka manana famonjen'Andriamanitra ianareo, dia tonga zay anatitra vary 20 gony hoanareo fa nampin'izay sakafo efa misy aminareo ato. Dia misy menaka koa ao 30 tavoangy, dia misy akanjo mbehivavy ao misy zipo 10, kazaka 10, misy sorte an-dehilahy 10, chemise 20, pataloha 10. Tsy hainay moa ahoana ny fomba izarana an'izany fa dia zay ny namangina Andriamanitra ny fonay. Dia tonga zay anatanteraka an'izany, tsy mila tambony avy any aminareo fa ny zavatra tianay fotsiny dia mbola ho tsapanareo, ho fantatrareo hoe tia anareo Andriamanitra. Raiso fa fitiavana lehibe avy ety aminay izy io, tsy avy amin'ny Pasteur Isidore fa avy ao fianakaviam-be ny fanainy voninahitra izay manana foibe eto Mahajanga eto dia ho tahin'Andriamanitra nareo tompoko. Dia ankoatr'izay te hivavaka ho anareo mba hamangy anareo Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanareo Andriamanitra. Raha eo amin'ny anara Jesosy Kristy vy Nazareta tonga eto misaotra anao ny amin'izao alalana izao. Fangio ny fony izy ireo raha misy tonga ato nohony amin'ny nataony dia anao no anitsy ny diany. Raha misy tonga ato nohony tsy nataony fa etraketraky ny hafa dia anao no ampahery azy. Rehefa voaka amin'izao fony izao izy dia olona vaovao amin'ny anara Jesosy. Amen. Manakambara-kely zany za eto anivon'ny fonjabe Mahajanga Pasteur. Tsy hay aloha voalohany indrindra tsy saotra anareo amin'ny tsy fanadinoana n'izao fonjabe Mahajanga zao. Ao anatiny zany voafonja indrindra zany. Sapanay ato fa ny zavatra tena manahirana voafonja dia zany resaka sakafo zany ary indrindra ihany koa ny fitafiana. Satria misy amin'izy ireo avy any amin'ny tany lavitra andrina, ny fitafiana avy an'akodiny ihany no tonga ny aty, ary na niavana ary na ny fire avy namaka aty tsy vita niavana. Mamerina hatrany zay ny fisaorana ny fiangonana fanainy voninahitra izay tena mahafaly indrindra dia hoe ny lehibe indrindra amin'ilay fiangonana mihitsy ny tonga eto Pasteur Isidore. Tena makahery be zany zay niezaka vitanareo dia mametraka koa nefa zay mifaraparina an'ity tena ity Pasteur hoe tianay dia tianay tokoa raha ohatra ka hoe hitohizana zao fiara-miasa zao mety samy alalany mety fanampiana zao ihany fa amin'ny fampahirizanareo voafonja satria zany ny zavatra tadiavin'ny voafonja ary zavatra tadiavin'ny olona rehefa latsaka katerena ny olona hono dia ny fanakinam-po amin'Andriamanitra. Dia maneo fisaona be dia be Pasteur amin'ny adidy vitanareo dia mirasoanareo koa dia be vita hatramin'ny farany zavatra mbola oviana avy nay ho tanterahana. Fiora tompoko. Misaotra ny Pasteur koa zany tonga namangy anay ny toerana izao. Tonga tsy fotsiny ihany fa tonga hoe fotsiny fa engany tonga be ny alana ary Andriamanitra manakare fahasoavana ny Pasteur dia maly soaranareo. Misaotra anao Pasteur fa nanampy amin'ny resaka ara-panary, nanampy amin'ny resaka ara-sakafo koa ka natao fonja zay dia vanginao dia digany samy taona tahin'Andriamanitra mihitsy rehetra. voninahitra ho an'Andriamanitra no nahafahana
miditra da atao anatin'ity fonjany marofoto ity ny tenin'andriamanitra no manery anay ho jesosy hoe indray andro any a izy sy ny fitsaran'andriamanitra amina eny ambony eny zany dia izara roa ny olona misy ny ankaviany a misy ny ankavanany ny ankaviany dia antsona hoe osy a ary ny ankavanany dia antsona hoe ondry dia tena izy amin'ny eo ankavanany amin'izay fotoan'izay milaza manao hoe avia ianareo izay notahiny raiko mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo hatramin'izay nanorenana izao tontolo izao fa nona aozy izy dia nomenareo hanina na rary a dia nitsabonareo a tsy nanankitafy a dia nitafianareo a tany an-tranomaizina dia nivanginareo dia ozy reo olona reo hoe taizy ianao ny tany an-tranomaizina sy ny sisa no nivanginay izay nataonareo tamin'ireo rahalako kely indrinareo izy dia nataonareo tamiko ka izao asa famangina fonja zao dia asa ho an'i jesosy izay natao tamin'ireo rahalahy sy anabavy reo dia natao a tamin'i jesosy manentana atsika raha tonga ty ny namantsika tsy mbola very akory izy ireo fa fanitsindalana ny aty an-tranomaizina rehefa miverina any amin'ny fiarahamonina izy dia raisy tsara fa namantsika io tafotoana izy a dia lavo solafaka izy a dia mety menjera mety naratra fa namantsika reo a asioso reo rehefa tonga taty zay dia misy zavatra tokony ilain'ireo ankoatry ny akanjo ankoatry ny fitafiana misy zavatra maromaro a ilain'zareo ty fa mba manatona ny tokony andraiky tony fonja hoe inona no azo anampinan'ireo fa matory eo mbola velona dia tian'andriamanitra izany
tsy misy dikany fivavahana raha tsy mibebaka aloha ny olona miova aloha ny olona fa manao indiany miaraka amin'Andriamanitra. Zava-dehibe ny fitahiana sy ny fahagagana fa tsy zava-dehibe ambony ny famonjena. Reto ny zavatra naterin'ny olona: sigara, paraky, ody gasy, toka voanoanina voamaly, briquet, vangovango avy any amin'ny samby sy ny sisy, ankoatra ny zavatra tsy azo aterina eto. Tongava nompo an'i Jesosy fa tianao Jesosy. Manome fotoana sabotsy zao impact de l'onction 2019 maison de la culture manomboka amin'ny 7 ora maraina isan'ny fanosorana mpitandrina ary ny alahady gymnase couvert manomboka amin'ny 7 sy sasany maraina. Isan'andro amin'ny herinandro ty latsinainy talata larobia lakamisy misy vavaka fanravana limite famakina limite iaranao amin'ny Pasteur Isidore Andrianirina. Tianao Jesosy. Fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao. Ampy zay ny aretina, ampy zay ny trosana matotra anao, ampy zay ny fanilikiliana, ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao hery sy voninahitra. Fanany voninahitra iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina. Fifandraisana 033 40 324 74. Fanany voninahitra.